Ny famerenana ny fatokisan'ny olona indray amin'ny CES no antony nanovana ireo mpikambana mandrafitra izany ratsamangaika izany raha ny fanokevitra nentin'ny CST Naivra Oldinina. Ravakarandramanalina no mitondra ny tatim-baovao, Stefana Razafimandimy kosa naka ny sary. Amerina indray ny fitokisana eo amin'ny sehatra nasionaly sy sehatra iraisam-pirenena ny CES, ny fahatotosany ny fananganana ny CES amin'ny endriny vaovao hoy ny CST Naivra Oldinina. Izay moa zany dia anisany nanoana nandany an'le lalàna anaovana le CES vaovao io. Mariako fa raha aminay manokana tsy no mibaiko ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no antony tena nanovanana izy io, raha zany dia natao ordonnance io fa ny aya tsy havanana. Ny mpanao politika no andray anjara amin'ny fifidianana ka raha resitsiny raha atolotry ny mpanao politika eo vondrona mpanao politika ny teknisianina atao anatiny. Zay tsetsatsiaritra zany hoe rehefa tonga eo dia tsy misy afaka itenitsony amin'izay vokatra avoakan'ny CES eo tsika, tsy misy afaka itenitsony tsika rehetrarehetra zany hoe mety io na tsy mety satria efa ao dao ny solon-tenana mpampianatra, solon-tenana administrateur sy ny sisa. Fa faly moa zay zany fa tafatsangana io dia tena hoe mahaleo teny io miainga tetehany fondrana politika izy natolotry ny fondrana politika fa rehefa kosa izy dia fa angetra teknisianina. Everina hoy izy fa ho tratra ara-potoana ny fe-potoana hatramin'ny 20 Aogositra nomeny ny senita amoahana ny lisitra vaovao ny kandida ny fifidiana filoham-pirenena. Tanjona raha teo hoy izy ny sy ny fifidiana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra. Androany moa dia nizara fanamiana sy baolina ho an'ny ekipa Texas amin'ny lalao rugby avy amin'ny fokontany Ambatomainty Andriamatoa Naivra Oldinina izay natolony amin'ny mahafilohan'ny fikambanana fahafisainka azy. Faly dia faly koa zany izay amin'izao nazahoanay akanjo zao satria izay eny amin'ny quartier zany dia manahirana anay dia resaka materiel ohatry zao no tena manahirana anay ka dia misaorana lehibe dia lehibe amin'ny président zao zavatra vita zao tena faly mihitsy zay. Nazo ny anjarany ihany koa ny ekipa ny Tanora Zandra ny mpilalao football amin'ny fokontany Ampasapito. Etsika efa fanaon'ny fahafisainka isa-taona nandritra ny 5 taona nisy ny fikambanana ity moa izao tosika ho an'ny fanatanjahantena izao.